Araka ny nambarany banky iray sampirenena kosa indray dia tokony hatsara ny fitombona ara-toekarena aty amin'ny faritra Afrika Atsimon'ny Sahara amin'ity taona 2024 ity. Tokony anaraka izay ihany koa ny eto Madagasikara. Misy ireo mpaka tokony arahana ahafahana tonga amin'izany fahatsarany ny toekarena izay araka ny toromarika izay avy amin'ny banky iray sampirenena hatrany. Miatsara tsikelikely ary atratra rofaingo 900 ny fitombona ara-toekarena aty amin'ny faritra Atsimon'ny Sahara amin'ity taona 2024 ity, araka ny taremarika navoaka ny banky iraisam-pirenena ao anatiny Africa's Pulse tatitra izay mivoaka isaky ny enim-bolana ary naompana indrindra amin'ny fanadihadiana ara-toekarena ety amin'ny firenena afrikanina. Firenena misa 7 de Côte d'Ivoire, Éthiopie, Kenya, Mali, Rwanda, Sénégal ary Tanzania no nahitana zany fiatsarana eo amin'ny lafiny ara-toekarena zany. Ho amin'ny Madagasikara manokana nefa araka ny tatitra nivoaka teo aloha de mahatratra 4,100 izany fiatsarana izany tamin'ny taona 2024. Mila mijery lavitresaka nefa ny firenena afrikanina mikasika izay fahatsarany hisihatra ara-toekarena zay. Mila mahay mitazona izany fanatsarana izany ihany koa ny firenena afrikanina mba hisin'ny faharetana. Araka ny toromarika avy amin'ny banky iraisam-pirenena dia mila mikendry fitombona hatramin'ny 700 tokoa raha toa ka te hanatsara ny tahan'ny fitombona ara-toekarena isam-batan'olona ny firenena afrikanina. Mila mijery lavitra ary mametraka viana fampandrosoana mahomby ny firenena tsirairay ahafahana mantratra izay tanjona zay.